Salama daholo androany sika de ndao raha hiresaka fanombohany fampilezan-kevitra amin'ireo sombamboaka maro manerana nosy amin'izao fotoana izao ka horesansika amin'izany ny mahakasika ny nanombohany Ross Paulbert Niazy izany hoe mpanakanto Ross zany izay candidat sombamboaka ao boriboritany faefatra ao Antananarivo ao. Ka izay no fakafakaintsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia manasantsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadindo ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandrava nandreny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny vidéontsika ary azadindo rokazany hatrany miabony amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amintsika sy tomatobata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Miavaka hatrany i député Ross raha samby amin'ireo sombamboaka ary miavaka ihany koa izy ho an'ireo zay hirotsaka amin'izany sombamboaka izany amin'ity taona ity satria fatatsika tsara i Ross ary tsy vaovao amintsika izany mpanakanto Ross izany amin'ny maha-mpanakanto azy eo ihany koa amin'ny maha-pahalalana an'izany mpanakanto Ross izany. Eo ny maha-mpanakanto azy dia hita taratra fa efa maro sahady ny mpanaraka ny Ross hatramin'izay na Ross azy zay ary tena azo sokajina fa mpanakanto izay miangaly ny vakodrazana sy ny gadona maha malagasy isan'ny tena be mpankafy sy be mpitia raha mpanakanto Ross. Etsy andanin'izay mpanakanto Ross dia fantatsika tsara ihany koa fa olona izay mba isany nandranty fianarana ambony ihany tao amin'ny université Mpanjakana tao Ankatso tao tamin'izany andro zany fa noho ny fitiavan'ny lamozika dia iny hitantsika amin'ny maha-mpanakanto azy iny fa tsy midika akory izany fa rehefa mpanakanto dia tsy navita fianarana sy tsy manana fahaizana ambony avokoa fa misy amin'ireo mpanakanto dia olona mba manam-pahaizana ary mba nahavita fianarana ambony izay ka isan'izany i mpanakanto Ross ary izay no mahatonga ny mpanakanto Ross rehefa maneho hevitra tena hitantsika fa sahisahy ary ao anatin'ny sûreté tsara ny lehilahy amin'izay fanehoan-keviny izay satria matetika ny olo nianatra sy manam-pahaizana rehefa maneho hevitra dia tsy mba matahotra nizaniza izany fa sahy mijoro amin'ny maha-lehilahy azy ary sahy mijoro amin'ny maha-malagasy tia tanindrazana azy ihany koa ary mahasahy miady amin'ny tsirariny ary manampy ireo vahoaka izay hita fa ianjadiny tsirariny izay eny boriboritany misy azy eny raha ny mpanakanto Ross. Araka nefa matetika hitantsika ao amin'ny Facebook ireny moa ny mpanakanto Ross dia mpanakanto tena tsy mahazaka ianjadiny izany tsirariny zany ary mahasahy miteny mpabe maso mihitsy izy raha toa ka misy izay eritreretiny fa misy tsindry na ihany koa tsirariny izay mianjady amin'ny vahoaka izay adidiany eny ka sarotiny amin'izany i Ross ary tena tandroviny toy ny mitandrina zanaka Andriamaso izany fahamarinana sy fanarahan-dalàna izany raha ho an'ireo izay feheziny ao anatin'ny boriboritany misy azy ao ka maharary azy ireo mararin'ireo vahoaka izay ao amin'ny boriboritany misy azy ao ka tsy ekeny mihitsy izany. Ka ho setrin'izay hatrany raha fa ela no niandrasantsika an'ity fotoana ny fampilezan-kevitra ty tonga izao dia tonga amin'ny fotoana ny fampilezan-kevitra isika malagasy rehetra manoloana ireo sombamboaka antsika izay hirotsaka amin'ity taona ity ka antsika malagasy rehetra ny safidy amin'ireo izay hitantsika fa metimety amintsika sy ahavita hampita ny hetetantsika any amin'ny fanjakana ambony satria ireo no isolovantsika ao anatin'ny 5 taona manaraka eo ka tsara ihany raha toa ka mahay misafidy isika voaka rehetra mba ahazo ny sombamboaka izay tena afaka maneho ny hevitra tsika ka isan'izay ny mpanakanto Ross izay efa hitantsika ireny moa ny fomba fiasany sy ny fomba faneho ny hevitra indrindra fa ho an'ireo vahoaka ny boriboritany faefatra ao ka toy izao manaraka izao no fotoana ny antombohany fampilezan-kevitra an'izany mpanakanto Ross izany tamin'ity herinandro ity izay nanomboka tamin'ny omaly valomemo ny marimarina kokoa. Ny anay Ross tsy ekena ny baiko ataon'ireo donty fetsy sy ireo manao lohamboto any lehiben'ny distrika io no fanehoan-kevitra tao amin'ny pejiny Ross tao. Raha ny tatitra nataony député Ross dia noesoriny lehiben'ny fokontany 420 ao amin'ny distrika misy azy ary kasaina solona olon-kafa manohana candidat mpifaninana aminy. Tsy ekena izany hoy izy raha manao diabe mamakivaky ny tanàna fanombohana ny fampilezan-kevitra tamin'ny omaly valome 2024. Tsy azo ekena ny hibekondry efa iaraha mahita manao lohamboto ireo sy ry donty fetsy ny chef district
tsy hanaradalana, ny fiomanana sahady hangala-bato, manangona kara-pifidianana, kara-panondro, fampitahorana sy fandrahonana ny mpiasan'ny fokotany ho esorina izay tsy miditra anatin'ny fikambanany, fanavahana vahoaka miharihary amin'ny fizarana zavatra ara-tsosialy hoy hatrany izy nampahafantatra ny tsy ara-dalàna izay ahiana hiteraka korontana raha mitohy ary nanentana isam-pokotany hifidy sy hiambina ny birao fandatsaham-bato rehetra sady hanangana komity miaro amin'ny safidim-bahoaka ihany koa. Ity fanambarana nataon'ny Rosy ity no afaka hilazana fa mafy ny tsindry mahazo ireo lehibe ny distrika sy ireo mpiasa mazakana amin'izao fiatrehana ny fifidianana izao, ary matetika olona tsy ampy solaitra no ambadika fanaovana izany ka asakasaka ireo marivo salosana sisa hoy ny mpanara-baovao raha maneho ny heviny manoloana ny zava-misy ankehitriny. Araka izany dia raha mitohy izany resaka izay nampitainy solombavambahoaka Rosy izany dia mety hiteraka korontana ny voka-pifidianana ao am-boribory-tany misy azy ao raha toa ka tsy misy ny fandraisana fepetra hentsitra sy ny fanovana farakin'izay haingana manoloana izany rehetra izany, satria etsy andanin'izay mety tsy hanaiky ny andiany izay miaradia amin'ny solombavambahoaka Rosy raha toa ka misy konokonina izay tsy mazavazava na ihany koa fikasana hangala-bato raha toa ka voaporofo soamantsara izany, ka izay no mety hampisy korontana ao amin'ny boribory-tany io hoy hiatrany ireo mpanara-baovao raha namakafaka sy nandinika lalina izany hafatra nalefany solombavambahoaka Rosy izany. Na de eo aza izay rehetra izay dia tsy ampihemitra any solombavambahoaka Rosy fa hita miharihary amin'izao fiantombohan'ny fampelezan-kevitra izao fa tena vonona ny lehilahy ary tena vonona hiatrika an'izany fifidianana izany hatramin'ny farany. Eo ihany koa ny fatokisan-tena izay tena hita amin'ny solombavambahoaka Rosy amin'izao fotoana izao fa tena matokitena tanteraka ny lehilahy amin'ny fitiavany vahoaka ny boribory-tany fahefatra azy. Raha nikajikajy tsotra dia manan-tombo lavitra i solombavambahoaka Rosy manoloana ireo kandida izay mifaninana aminy eny amin'ny boribory-tany fahefatra eny, satria efa solombavambahoaka ihany izy, izany hoe solombavambahoaka teo am-perinasa moa izy tamin'ny 5 taona lasa teo, ka izay de efa tombony iray lehibe ho azy satria efa maro ny zavatra izay efa nataony hita sy mihatra amin'ireo vahoaka ny boribory-tany fahefatra iny. Eo ihany koa amin'ny mahampanakanto vakodrazana azy zay dia tombony iray lehibe ho azy zay satria ny vahoaka tia ambiansy ka moramora amin'ny Rosy no hampiaina ireo vahoaka ao anatin'ny ambiansy tanteraka manoloana izao fampelezan-kevitra izao, na dia tsy misy artista hafa ankoatra ny tenany aza dia efa ampy ho an'ireo vahoaka ny hanao ambiansy izay. Izay ara ny masaka azona roso tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika reto naraka n'ity video ity hatramin'ny farany. Asa diny ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ndreny hevitra rehetra eny navantsika video manaraka eo. Tsarovy hatrany ny like ny video antsika ary asa diny torak'izany ihany koa ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.